Ndray mijery amin'ny vaovaon'ny fahasalamana kosa ary mikarakara herinandro an'ny fandidiana sy ny fametrahana irony antsoina hoe protèze irony ny Rotary Club Antananarivo Angy maimam-poana avokoa ny fandraisana tanàna ny marary indrindra ho andro sahira. Olona mila fandidiana miisa 12 no tokony azo tombotsoa ka azo protèze maimam-poana ao anatin'ilay hetsika antsoina hoe semaine de chirurgie protéique de la hanche et du genou izay karakarainy Rotary Club Antananarivo Angy ary vokatry ny fiara-miasa amin'ny Ministeran'ny Fahasalamam-bahoaka, ny CHU ao Brest ary ny HIRA. Fanampiana ireo mila fandidiana kanefa tsy manana neti-manana ny tena antom-pisian'izao hetsika maimam-poana zao. Izay atao dia fanomezana maimam-poana prothèse articulaire ho an'ny hanche moa zany io sy ny genou misy eo amin'ny 420 zany ireo fitaovana omenareo. Ny tiako marihana dia lafo dia lafo ny vidin'izy ireo ary zany nahatonga an'ity tolo-tanana ity satria ny marary anankiray amin'io zany dia mahazo protèze mitetina eo amin'ny 4000 € eo miaraka amin'ny kojakoja miaraka ilaina zany amin'ny fametahana azy. Mahavelom-bolo ny fisian'ny hetsika toy izao. Hoy kosa i Kristiana 2 taona izay miandry ny fandidiana ho fametrahana protèze no ny loza niatra taminy raha ny anjera tamin'ny moto ny tenany tamin'ny taona 2014. Misy en fait l'accidenté tamina moto dia misy vy ato anatin'ny tongotra dia hoasorina ny izy dia misy ligament croisé anaty genou dia sorina protèze. Zay no Manahona ny fahasapanao an'ilay hoe ny initiative ohatran'izao mahafinaritra ilay izy ka tsy dia mahay miteny firy fa makasitraka Rotary Club dia hôpitaly iray manontolo. efa ela ve izy io tokony soloina fa hoe zao misy ny hoe Izao mihitsy vao tokony amboarina amin'izay ilay izy fa tokony ala amin'izay ilay vy dia ararotina miaraka amin'inona metahana ilay protèze. Oke inona zao fiovan'izay teo bantanao zany rehefa hoe inona ny zavatra tsy afaka ataonao taloha? Tsy mahazo manitsaka ny tongotra, tsy mahazo manitsaka dia afaka manao rééducation dia verina mandeha normal amin'izay. Afaka misoratra anarana avokoa ireo rehetra tsy manana neti-manana hividianana protèze vaovao. Mbola hiatrika sivana kosa nefa izy ireo satria mbola hisy ny fanadihadiana ho toto-saina mikasika izay tena mila fandidiana maika. Nampahafantarina androany ity hetsika semaine de chirurgie protéique de la hanche et du genou ity ary tsy hifarina raha tsy amin'ny 4 aogositra ho avy izao.